Ankasina, lalatanina ampiakarana tahak'izao no ifamezivezen'ireo mponina ety rehefa maintany. Tsy dia misy ny olana fa rehefa fahavaratra tahak'izao ny zava-misy. Fiainana ety Ankasina zany rehefa fahavaratra dia tena mijaly tokotra zany na ny ankizy na ny zazam-behivavy, ny mpiasa, ny mpianatra indrindra zany. Dia rehefa fahavaratra ny andro zany dia tsy maintsy babena terina any amin'ny ampianarana zany le ankizy vao afaka mianatra satria tsy afaka mandeha amin'le mirobo-drà, mirobo-potaka. Dia aty aminay zany ohatran'ny hoe tanàna mbola manainga zipo zany amin'izao e. Ka hoy ny rika ny tany ka miverina anaty rano ihany rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra ka tsy misy intsony ny lalakely afaka andehanan'ireo mponina. Ety koa moa faritra iva rahateo. Tahak'izao ny sosikevitra ity filohana fikambanana iray eto Ankasina ity. Ry zao fa nisy vita kely zao ny sisiny anankiroa dia tokony isy zany ny pera-plat iny ambony zay ihany dia tsy vita moa zany tokony mbola isy sisiny vato. Ary raha vao tsy isy sisiny vato zany iny dia tsy maritra mihitsy zany lalana ety aminay. Fa saratra koa minjery amin'le hoe mandeha ala satria tsisy inona moa zany tokony isy éclairage public zany tokony mba isy jiro zany ny poteau isaky ny poteau fa dia tsy misy. Raha ny fanazavan'ireo mponina efa nanao fangatahana tany amin'ny ambaratonga maro isan-karazany izy ireo saingy tsy nisy valiny izany. Noho izay misy ihany ny tetezan-kazo namboarin'ireo mponina saingy tsy mahavita izany rehefa miakatra be ny rano. Izy zany le resaka tetezan-kazo zany tompoko resaka tsy paipaika amin'ny fokon'olona eto tanàna ny anambarana an'io. Dia izay vao tsy rambon'ny tanan'ilay olona moa any anatin'ny tokantranon'olona tsirairay zany zay mangataka plansy fantsika. Dia izay vao tsy paipaika an'ilay vola omen'ilay olona eto tanàna indray zany no atambatra hivitanana hazo any amin'ny sisika azo anaovana an'ilay tetezana. Indraindray ilay tuyau tapaka dia ilay rano mitatatra ny lasa manaraka miditra any anatin'ilay tuyau dia mihinana rano maloto zany ilay olona aty aminay rehefa ilay tapaka ilay tuyau. Isan'ny mampiakatra ny rano ety koa ny tsy fahampian'ny fantsona na tuyau mamoaka ny rano raha ny fanazavana voaray hatrany ny fanotorana ny tany manodidina ity lemaka ity no maika nampitombo ny fiakaran'ny rano eto.